Ya, miarabantsika rehetra indray tonga eto amin'ity resadresaka ty androany. Misy zavatra tiako zarena aminareo fotsiny de ty akamako ty. Ty zany ny atao hoe TC Helicon Play acoustique. Na efehana gitara izy io, fa gitara acoustique zany fa tsy gitara électrique. Araka ny voalazako androantsika iresaka effet vocal effet dia iresaka an'ity TC Helicon Play acoustique ty. Io ny ampiasaiko anaovako ny vidéo ako sy ny micro zany eninao zany zao dia à partir an'io. Tantara kely tsotsotra fotsiny hoe taiza nahitako an'ity mijery live ny tovitray tao amin'ny Sky One izay dia nampiasa effet vocal zay izy. De gaga nahita an'le effet vocal fa tena mahafinaritra le izy miry izy zany de afaka manao loop izy de misy konkoa ohatrany hoe background vocal na deuxième voix sy troisième voix manaraka anazy zany live io de zay nahatonga anahy nanao recherche kely hoe inona le izy de zay no nividianako an'le izy. Raha sy diso teo Rakotovao koa ohatra manana anankiray. Mila fahaizana no mampiasa an'le izy, tena mila fahaizana indrindra mila olona mahay mihira. Fa iresaka gitara aloha tsika amin'ny voaloha de avy eo iresaka vocal kely tsika hoe inona zany ny zavatra vitan'ity zavatra ty. Zavatra voalohany dia io ny anaovako io ny carte son zany za tsy manana carte son ankoatran'io dia mahafinaritra azy misy effet live le izy zany hoe ny gitara zany tonga de afaka asianao effet dia mivoaka any aminareo any. Ohatra hoe za zao i-accorder gitara dia manana accordeur le izy. Ty zany zao accordensika kely ataontsika mi ohatra. De miala tsiny fa ohatran'ny crash dianina. De ohatra hatrany hatrany mi-accorder gitara manana accordeur izy mahafinaritra an'le accordeur. Rehefa accordé zany le gitara de tsy mandeha any aminareo ny feon'le gitara. Zany hoe raha manao live zany ianao de afaka mba manao accordage kely vetivety eo zany raha mivalana lay gitara zany. Dia rehefa vita zay de potseriko dia mivoaka any aminareo indray le feo an'le gitara. Zay zany anisany zavatra anankiray ao anatiny. Zavatra faharoa misy effet ana gitara izy reverb delay chorus dia body race. Iresaka kely an'le reverb asitsika tsiraidraila izy hoe inona ny dikany sady fahalalana ao anareo ihany koa. Reverb dia manako, zay zany ny dikany. Raha ohatra hoe activentsika zao le reverb de sao zao izy tsisy reverb le gitara. Tsotra. De asitsika reverb. Nareo? Tsaratsara kokoa zany son am'zay reo tsy asitsika reverb zany aloha. De asitsika reverb kely. Tareo le son zany ohatra lasa studio kokoa am'zay. Dia afaka régler eto ny natanjaka le reverb zany zao izy zao tsisy reverb zany izy misy reverb. Dia ahoana ny branchement an'io raha mana ordinateur ianao tonga de USB de direct makany amin'ny ordinateur dia avadika an'io fotsiny carte son dia hitany ny ohatran'ny carte son rehetra input afaka atao output koa izy ato aoriana kaloha asehoko anao ohatra zao ny ato aoriana izy zany le micro sy gitara dia hito le alimentation slay makany amin'ny ordinateur USB 1 le izy de mitsatoka amin'ny ordinateur fotsiny. Dia connectena mila connectena kely amina sequenceur mampiasa Nuendo, Cubase, Sonar raha hoe hanao enregistrement raha manao live de connectena amin'ilay streaming logiciel zany le izy. Dia tonga de fatan'le izy dia zany zao tonga de direct am'le izy raha hoe le reverb zao ny activé quoi.
Ya, eto zany misy karazana reverb fa matetika le plate io no hitako tsara. Fa misy karazany hafa koa, misy room. Zany zao tena avo be mihitsy le reverb a. Miankina am'le karazan'le hira ihany konko moa zany le izy hoe inona le hira tianao atao am'le izy de break plate karazany maro hoe manao jazz ohatra zany de ohatra efe jazz kely zany. Ya, iny zany anjaranareo fotsiny no misafidy an'izy fa mampiseho an'izy eto fotsiny hoe izao ny karazany ato. Ya, zay ny reverb averintsika am'le plate izy le plate no hita tsara. Manaraka ny delay indray de ohatran'ny karazana reverb ihany fa tsy manako miaraka izy fa zay tendrenao ihany zany no esoriko aloha reverb henonareo an'le delay. Activeko le delay tsisy delay son tsisy delay. De asitsika delay kely de afaka réglenareo zany le delay ataonareo atsasany sa fohy. De zany izy tuk 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 de ty izy lavalava koa. De zay izy elaela. De izy maifohy de maifohy. Ty somary manao ping pong. Zany hoe manao gauche droite zany lay delay. Manao koatr'izay dia misy ping pong fixe zany. Ya, ohatrohatr'izay lay delay mety fa azokazonareo an-tsaina zany le delay mahafinaritra. Ny tena de manaraka zay ny chorus. Ny chorus de tena manova am'le feon'le gitara mihitsy lasa raha manao le slow reny zany ohatra zao. Zay somary slow chorus de afaka ofaina le izy. Raha manao slow rock reny. Ya, mahafinaritra zany feo zany. Medium. Ohatra. Mahafinaritra zany efe zany
manao chorus sy ny karazany. Mampiseho anareo kely an'le zavatra azo atao an'le izy fotsiny fa zay ny fahatelo dia body raise. Body raise no tena anisan'ny zavatra mahafinaritra amin'ity satria ny body raise manao simulation na gitara acoustique izy. Raha hitanareo dia mandeha jack zany le gitara dia ny feona jack matetika tsisy feona gitara mihitsy fa feona son fotsiny zany fa tena tsara zany asiana micro le gitara. Zany hoe asiana micro manoloana an'le gitara de iny no angalana an'le son zany. De body raise manao simulation le micro mitsatoka eto alohan'le gitara zany le izy dia manao compression kely izy dia manampy equaliseur konko ao anatiny. De misy body raise maromaro ato aty zany zao manao émulation na gitara case acoustique zany izy na dia somary tsisy case ary ty gitara ty. Dia hoenoitsika ny fokan'izay ohatra. Ka aloha esoriko lay chorus teo Body raise zany activé automatique tsy mila activena le izy zao zany izy misy 3 ny angezany. Tsy asitsika zany izy ohatra esoritsika mihitsy off de zay ny feoany zay zany izy tsisy an'le izy dia ho apitsika moramora lay effet an'lay acoustique zany manao émulation an'lay micro eto aloha dia miezaka kely tsika mihaino hoe ahoana ny mahasamihafa azy ataontsika ohatra hoe 4 aloha. Ia pitsika any de fa somary compressé kokoa le feo. Tsisy an'izy de misy an'izy iny zany efa tena manova an'le son an'le gitara mihitsy dia misy karazany maromaro ty zany émulation na gitara classique any amin'ny documentation zany misy an'le izy de ty zao gitara somary électroacoustique kokoa corde à vy zany. Sortsika somary misy mid koa mid de avy ampiakarisika kely ataontsika ohatr'izay le body raise misy karazany maromaro ato fa ngamba tsy holanitsika fa mandeha ihany koa ny fotoana. Manaraka izay ty le réglage na body raise raha ohatra ka mahay resaka equaliseur low frequency sy ny tariny zany afaka réglenao zany lay fréquence an'ilay son de mbola réglage ihany koa am'ilay body raise ihany zany. De ty le compresseur manao an'ilay compresseur an'ilay gitara fa reny moa zany tsy kitiatsika fa zay ao anatiny ao ihany no kitiatsika. Raha fehezina zany izy de zay zany afaka kitihana misy anankifito zany ny paramètre afaka anamboaranao an'ilay gitaranao. Na zany activeko ny reverb rehefa manao azy dia asiko delay kely ataoko delay ohatr'izao de za tsy manao chorus de body raise ataoko an'ilay 1 de ato 5 tsy maninona zay zany no fampiasako rehefa miresadresaka aminareo eto sisika kely ohatra mafy loatra zany mampiboaka an'le son kokoa indrindra manao an'ilay tendry gasy sûr tena mila tsy miketrika fa mila
mahafantatra notion ana muzika zany hoe mahafantatra hoe ino zany reverb, ino zany delay. Tena marina ho ana artiste le izy e, zany hoe ny artiste tena ka aloha fa mbola ho avy eo le resaka vocal de tena hitanareo le ataontsika hoe magie am'le izy, fa artiste zany tena mila anazy somary mahafantatra mozika mihitsy hoe inona zany compresseur, inona zany ataontsika hoe low frequency na hoe fréquence basse, mid frequency sy ny high frequency. Ataoko amin'ny teny anglais moa izy satria amin'ny teny anglais le izy tsisy amin'ny teny frantsay. Ohatra manao an'le tendry gasy reny zany, manao an'le delay sy le reverb tena mahafinaritra mivoaka tsara mihitsy. Ohatra raha ohatra izao tsy asiantsika an'le reverb zao ohatra le tendry gasy dia manta kely le izy. Dia asiantsika delay kely izy dia asiantsika reverb kely de tsy hoe tsara ny enao. Hafa mihitsy zany le izy rehefa asiana an'ilay reverb sy delay kely zany amin'ilay indrindra fa mitendry an'ilay solo slow reny. Zay ny resaka gitara. Zay ny effet ato anatin'ity anisan'ny tena tsara izy ity. Zaho moa zany tsy de mampiasa an'ity loatra satria live ny teny ilaivana an'ity, fa ampiasaiko eto amin'ity resadresaka ity le izy dia mba manoro anareo fotsiny. Inona ny tena ilaina an'ity zavatra ity tsy gitara fotsiny ilaina an'ity fa misy vocal araka ny tenkanareo ty micro ty tonga de mandeha direct am'ilay zavatra de miaraka amin'ny gitara. De misy effet vocal koa zany izy. Hiditra amin'izay effet vocal zay tsika, fa mialohan'izay aloha tsika hiditra kely hoe misy loop izy. Fa sarotsarotra le izy. Raha ny tena izy zany ty tokony hitsahany fa nataoko eto moa le izy. So zany izy dia activer le loop tam'le an'iny zao nampiasa loop tam'le nanao an'le vidéo ray. Aloha nandramantsika ry davoaka. Dia afaka ampiana zany. Le fahaizana loop koa zany mila fahaizana be koa le izy. Ohatra ohatr'izay le loop de afaka afana le izy tena tsara am'le loop raha ohatra hoe anao ataontsika hoe manao kotrana na progression ohatra mianatra gamme zany ianao dia asianao ataontsika hoe background kely le izy ohatra sarotra ho le izy satria za sady mitendry no mitape an'ity de tsy afaka apetrako anatin'le temps zany le izy, afaka manao progression ianao anatin'le loop de avy eo anatin'iny ianao no mianatra manao an'le gamme zany.
zay le lopa fa hiditra am'lay vocal atsika jereo fa misy spectacle ataony tovitray zay fa izy tena mahay mampiasa an'le izy manao loop live loop izy manao vocal harmonie izy tena mahafinaritra hiditra an'le vocal harmonie tsika le effet vocal zany hoe za miteny am'ty micro ty tonga de asitsika effet live tiany vocal reverb delay misy delay koa izy asitsika delay ohatra tanareo le manao an'le le am'le le am'le tantara gasy reny tonga de asina effet live ohatray zany le izy ohatra misy double le manao rapy rehefa le manao rapy ianao de ohatra misy feo maromaro zay zany izy zao lasa double dia miankina amin'ny hoe atraizany alavitra le olona zany rehefa manao rapy de tonga de mandeha live eo le izy tsy de haiko loatra mampiasa an'iny fa am'le mira de afaka ampiasaina double dia vocal harmonie manao simulation ana deuxième voix troisième voix sy ny karazany hiditra am'ty tsika efa aveo fa aloha jerentsika daholo ny zavatra rehetra ato reverb efa hitantsika autotuner le mira ianao dia misy autotune ohatran'le zala manao autotune izy tena mpanao autotune eto amitsika hitanareo am'zany feo robot zany za zany am'izao am'resaka feo robot aminareo zay zany lay effet live tena live loasitsika hira robot robot manany any zany dia ty zao autotune popy andramako raha mety tsy haiko tsara asitsika koa ohatra hoe ireo teny mamin'olona zaiko anamtanganao matokisa sombinaiko so tsy miovatra mizao niatezerako nombeny nankarary fo aza raisinao ireny zao de iova fo zay zany lay autotune de asiko harmonie kely siko an'le harmonie zany tonga de siko an'le harmonie mba ahitanareo ahoana lay harmonie tena ohatran'ny lobady ty caméra ty siko an'le harmonie fa ianao irery no ilaiko ianao lay no finidy mahay mandamina ny saiko zany tena izy zao tokony hitsahana izy dia mondra sarobidy raha misy ny adala ty zany le vocal harmonie zany hoe le clé zany G clé amin'ny teny anglais dia fatany zany hoe mitendry sol dia hoezahany zany harmonisena amin'ilay gitara sy le feo koa lay deuxième voix sy première voix zany zay le teknika ampiasainy zareo amin'le izy zany de misy karazany be deabe le izy afaka ovaina le clé fa aveo fa andao aloha ndramantsika ihany le izy hoe ahoana tokoa zany lay feo an'le izy asiko andao aloha asitsika reverb kely ihany na de zany ara efa misy reverb io mba ampitsika kely ihany am'izay mahafinaritra lalaon'le harmonie kely tsika anao hira kely tsika dia mariako fotsiny mila mahay mira le izy fa raha ohatra ka mivalana zany ianao le mira dia mivalana koa zany lay deuxième voix sy première voix tena mila olona mahay mira le izy za tsy de mahay mira de sarotra be aminazy izy fa
Raha mihaino an'ny zareo tena mahay mihirana de tena mahafinaritra mihitsy aho no mihaino an'le izy. Andao ara ny andramantsika indray. Very namanao ilaozanao ka izy indray izao no antenaiky ilazako ny manahirana isolony toerana lai la lai 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 la la lai lai la 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 la. Tsy haiko rainareo le deuxième voix fa ohatrohatrizay le izy deuxième voix sy troisième voix. Afaka réglena le izy ohatra hoe atao octave fotsiny zany zao izy octave zany le izy fa tsisy deuxième voix. En troisième voix zany hoe ny zany raha sina ohatra hoe vehivavy mikikika any ambony any ty ny volume any ty ndray raha olona ambany ty raha vehivavy manampy any ambony. Ndao hoe andramantsika fotsiny hoe deuxième voix fotsiny zany atao ohatra de ovaintsika reny clé de ty afaka pina kely ty zany le volume an'le deuxième voix manampy. Fatiko anye ilay nosy zay nanabe ny babinandrotsirotsy ka naiza naiza no nenanao ny tany ny taiza tsy maintsy verenana fa ao milevenana fatiko anye ilay nosy nanabe ny babinandrotsirotsy ka naiza naiza no nenanao ny tany ny taiza tsy maintsy verenana fa ao milevenana. Dia zay ny momba an'ity effet ty ekeko hoe nanampy anareo le izy fa